Alleluia, alleluia. Mamarina ny fiarabanantsika tratry nyity fotoana mahafinaritra, tratry nyity anio ao anatin'ny fandaharana baiboly teny velona ho anao ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ndraisitsika tamin'ny farany dia ndraisitsika taty amin'ny boky ny Obolana toko 7:2. Anaka, aza manadino ny lalako, vaoka ny fonao hitandrina ny didiko. Eto ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe aza manadino ny lalako na ny toromariko na ny teniko. Ao amin'ny Jakoba toko 1:7. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra tsara sy mahafinaritra ary maharitra dia avy amin'Andriamanitra ny fahazavana tsisy alika na fivovana akory. Zavatra tsara rehetra zany Andriamanitra no tompon'andraikitra, izy no loharaniny. Petraka atao anaty baiboly zany voarakitra. Matetika nefitsika rehefa mandalo ady dia lazaintsika fa ny olana tonga amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra ny mandefa azy, tsy ry havana. Tsy Andriamanitra ny tompon'ny olana fa ny devoly araka ny teny teo hoe ny devoly tsy avy raha tsy hamono andringa nanapotika andrava Jaona toko 7:7. Fa Andriamanitra indray ny tsara rehetra avy aminy. Fa zao misy karazan-javatra avelan'Andriamanitra andalo ao amin'ny fiainanao satria efa fantatra Andriamanitra melo fa resinao io, voatranao io. Zany hoe misy karazana olana ady mandalo ao amin'ny fiainanao, tsy ho fampitehana na faravana akory fa ho tonga fijorona vavombelona amin'ny alalanao. Avelan'Andriamanitra hitrangy reny satria fantatra Andriamanitra amin'ny fotoana andalovan'ireny ao amin'ny fiainanao dia hitodika aminy ianao dia hiantso azy dia hamonjy ianao izy araka ny teny ny Jeremia 7:7 hoe antso hoe dia hovaliko ianareo ary ampisehoko zavatra sarom-patana tsy takatry ny sainareo. Zany hoe Andriamanitra te ampatsiahtsika fa mpamaly vavaka izy araka ny teny mazava tsara ny Isaia toko 7:10 fa tsy rendremana aho sy famary tsara ary ny tanako tsy fohy fa lafa mitondra famonjena. Ny tanany tompo mitondra famonjena ho anao. Rehefa avy ny renesy ny tompo miantsoantsonao, miandrandra famonjena avy aminy, miandrandra kasika avy aminy. Tsy faiky loha ianao tao anatin'ny taona maro na nolorako tena ho an'ny tompo, tsisy na ninenako na iray tena tsapako mihitsy hoe wow, sambatra manana azy. Ary ninina asa tsisy asa tiako mihoatra n'izany manompo an'Andriamanitra zany. Mahita fiainan'olona miova, mahita fiainan'olona miavaka, mahita fiainan'olona mandresy, tena fifaliana ho azy satria filazantsara nanovany rehetra. Nataony tompo tamiko, ny tompo atao aminao. Ny zavatra tiako ambaranao dia zao: raha izy tompo sy mpamonjy Jesosy ampanjakao amin'ny fiainanao izy, adiny io ny lasanao, hatreo no avinao. Fa no avinao miaraka amin'ny tompo vaovao, araka ny teny hoe lasa ny zavatra taloha vaovao amin'ny fiainanao. Ry havana malala mpanaraka ty fandarana ty miverina kely aza manadino ny lalako na hoe ny toromariko na ny teniko. Fa oka ny fonao hitandrina ny didiko na hoe andeha araka iray teniko ianao, andeha araka ny voalazako ianao. Raha miteny Andriamanitra hoe rehefa mivavaka ianareo eo amin'ny fivorian'ny olo-masina dia atsangano ny tananao madio tsisy pentina. Inona ny dikan'izany? Aloha ny anangananao tanana zany dia mifona eo anatrehan'Andriamanitra ianao araka ny teny amin'ny epistily voalohany toko 1:5 hoe fa raha miaiky mifoatanao ianao dia matoko somary n'Andriamanitra amelan'io tanao anafaka anao ny tsy fahamarinana rehetra. Mba fantatrao ny tsy fahamarinana tamboniota fahafatesana dia niendrika fahafatesana tsy fahombiazana, aretina, tahotra, korotana, farisena miendriny rehetra. Fa fahamarinana indray fandresena, fiadanana, fiainana be da be, fahasalamana, fahitatsitraka, fahita-pity sy ny sisa sy ny sisa. Tian'Andriamanitra mpiainana anao izany. Fa aloha ny iainanao izany mila tafatoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, mila mampanjaka ny tenin'Andriamanitra ianao, dia mila miroso arak'izay voalaza ianao araka ny tenin'Andriamanitra. Tao amin'ny Salamo 7:5 ary miravoravo amin'ny Jehovah dia omeny ianao izay rivo fonao. Miravoravo, wow, mahay makasitraka an'Andriamanitra ny dikan'izany, mahay misaotra sady atao voatra ny efa nahazo ianao dia tahian'Andriamanitra ianao. Raha io mivavaka ho antsika iray manaraka ty fandaharany ty, fantatrao ny zavatra andalovany, fantatrao ny zavatra
mitranga fa ianao ny teny tsy olombelona ianao ka andainga fa zay rehetra mino anao dia hita amin'ny voninahitra ao ka malelàn'Andriamanitra nanosoranao a tonoko ny fanahy finoana makasika azy ireo tamin'ny alalan'ny teny izay nyrenesiny teo dia ho lehilahy vehivavy tanora mpamadika tantara izy ireo sitrana marary afaka mpifoatra voatany asa mandrara voatany ankonana voatany ho avy fa mira piratana sy voninahitra no anombanao azy raha io makasitraka makatelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika rehetra ohatrany teny hoe amen 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 tahiny tompo ianao